Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatrany zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andinin'ny faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatrany zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatrany zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andinin'ny faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatrany zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatrany zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andinin'ny faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatrany zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleloja. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasina bavamalala no ianona amintsika amin'izao fotoana izao. Falibenay tena ko miarabanao eto androany ate manona fiadanana tompo amintsika tsirairay avy. Tonga soa ianao eto amin'izao fandarantsika izao. Fandarana vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana Andramoka Izaho ny Aky Radio ny mpikambana anatin'ny groupe izay maharesy. Tonga soa ianao tsy diso adresy akory ianao raha mitady fampahirezana amin'izao alina izao fa ho hitanao tokoa zany ka raha tonga eto ianao aza mieritreritraiky sendrasendra akory ny atogavanao eto fa za dia resy lahatra zato isanjato ry havana malala fa misy planina tian'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainao, planin'Andriamanitra natogavanao eto androany dia aza isalasalany zany fa marina. Ka raha androany no tonga eto dia marita hatramin'ny farany adiny sasany eo ny raha antsika eto ianontsika hira tenin'Andriamanitra, vavaka famelabelarina ny tenin'Andriamanitra. Matoka fa tsy taka nidirinao eto ny voanao eto fa ahery tokoa ianao raha hiala eto ka dia mahareta hatramin'ny farany ary misaotra anao ny firy amin'izao fandarana izao. Misaotra anareo rehetra efa paketo ihany koa fa dia faly foana mahita anareo tonga soma tsara ary dia manona fiadanana tompo amintsika tsirairay avy ary dia tononona ny tsodrano ho antsika tsirairay avy indrindra fa nareo izay niditra voalohany teto raha vavy Sylvie, raha zanao so Sylvie niditra voalohany teto androany. Tonga soa ianao ary dia mena tsodrano ianao taka ny mahazatra mena tsodrano raha vavy Sylvie miaraka aminareo rehetra any Koweït, Arabia Saodita, any Chine ary any Madagasikara. Dia tahin'ny tompo dia ary tsodrano meko anao androany samy amin'ny 7:70 9:20 ka hatramin'ny 7:20 raha vavy Sylvie samy amin'ny 7:70
andinny fadimy am'roapolo ka hatramy fa valo am'roapolo zay mivaky tozao aminaran'i jesosy manao hoe iza no any an-danitra ary tsy misy ety ambonin'ny tany iriko tahaka anao fa na de levina aza ny nofoko sy ny foko de mbola vatolampony foko sy anjarako malaik'izay andriamanitra fa indro very za lavitra anao ary ianao zay rehetra mijangajanga mafoy anao fa iza de eo akaikin'andriamanitra no mahatsara ianao jehova tompo no nataoko ariko mba hilaza ny asanao rehetra aho raiso anao zany teny zany a ary tehirizo a ranambavy Sylvie mifidianana zany toeran'izany tsika rehetra eo akaikin'andriamanitra no mahatsara atsika eo iandry alleloia no mety amintsika tsirairay avy ka de tahin'ny tompo a raiso a ampifaliana fanatolotra anao a ampifaliana ranambavy Sylvie ny tenin'andriamanitra ny tsotra ny tenin'andriamanitra androany mangorona mihitsy ny Sylvie izy foana zao niditra tato ato izy foana tafiditra voalohany Sylvie moa any Koweïty a de aleo irabany manarakaraka ny Sylvie rehetrarehetra ao a Sylvie a de niditra faharoa tao tsika nahazo tsodrany a Jessica Patitsi a eto France de tonga soa i Koda Leoni Koweïty ny Anamainso Italie Rodine Marie Koweïty Sandola Koweïty Tinarakotarzaka tonga soa France ihany koa i Mampionina France Lantonirina Botona Vao Liban tonga soa Selina Rozbina France i Tody Raonso France tonga soa i Lovlitina France Fabulazana Kadapa Koweïty Zamina Kamaradin Jesosy France Erika Rak France tonga soa fambeazana fitahina Madagasikara Antra Clarisse io tonga soa Andoandry France Marie Hortensine moa Koweïty Tozy Jesosy mandrakizay Allemagne Marijo États-Unis Azany Apôstôly Alain Madagasikara Mojilda Koweïty Mami Koweïty tonga soa i mihaja Jesosy mpandresy Madagasikara ao ihany koa i Miriarandriamalala Madagasikara de tonga soa Fabiola efa nyteneniko teo a Itody Raonso efa nyteneniko teo a izy koa Lina artisanat de Madagascar France de ao ihany koa i Sarindra Rahaingo sady miaraba Sarindra Rahaingo tsika rehetrarehetra fa anniversaire ny androany alleloia anniversaire ny Sarindra Rahaingo androany a de raisinao koa nge zany tsotra am'izany de tahanao Jehova am'izay rehetra lehanao na miditra na mivoaka de fitahina sy fahasoavana ny anaraka anao amin'ny andro rehetra lehanao raha vavy Sarindra de mitombo fahasoavana mitombo fahasalamana heri-tanjaka de ho ambinina amin'ny zavatra rehetra ho ambinina ny fanahy ho ambinina ny nofo a hoe la velona efa natera amin'ny ankonanao joyeux anniversaire Sarindra Rahaingo Berty Savak Koweïty afaka miaraba azy tsika mirary soa zany nyfatotsika eto Berty Savak Koweïty de izy koa zay fa ny akoatr'izay efa teo daholo angamba alleloia tahiny tompotsika mianakavy a zay ary noela dolo melohan'ny zavatra izy dolo tsika hivavaka dolo tsika hivavaka ametraka amin'ny fotoana ampelantanin'Andriamanitra ka andao a mampandrosotsika ny navavitsika Marie Hortensine na Mama Valentina izy a tsisy Sarindra misaotra anareo koa mifaky ny fiarabana azy a irary soan'ny Sarindra tsika andalo ary tsika aloha melohan'ny zavatra andalo tsika hivavaka ametraka amin'ny fotoana ampelantanin'Andriamanitra ka andao mampandrosotsika ny navavitsika Marie Hortensine Mama Valentina hivavaka ametraka amin'ny fotoana ampelantanin'Andriamanitra tahiny tompo a Mama Valentina Marie Hortensine anao ny fitenenana
tahiny tompo aspera mianakavy, tahiny tompo atsika rehetra manontra dia anany tompo amintsika tsirairay avy. Mbola hiavy hivavaka atsika hanombohantsika ny fotoana. Ry Jehovah Andriamanitra rairay tsara indrindra o, mbola faly misaotra sy midera mankalazana azy zahay. Misaotra nanondro tantananao anay sy nivimbinanao anay naritraranay izao alina mangina izao Andriamanitra. Narindreto Jesosy tompo izay fitaovana izay entinay eto Andriamanitra sy connexionnay tsirairay avy. Rakofo ny rana mahery Andriamanitra, ary ny mpanompoana azy tondra ny hafatra. Sokafo ny vavana mpitendreno ny lelany tompo anambara hafatra avy aminao Andriamanitra sy famelobelarana ataon'ny pasehoka mbo raketinay ao amponay izay tena mbara ny mpanompoana eto ndreo atao fitalonika ny fonay tompo aniry ny teninao Andriamanitra, ary namanay izay mbola mangetahetra mbola eny an-dalana Andriamanitra anay hikasiky ny fony izy rehetra Andriamanitra izay mba ny manaonao raharaha Andriamanitra akasy ny fonjare Jesosy faingiana Jesosy ny raha ataonjare Jesosy mba ho tonga eto amin'izao mivavaka fiambenana izao Andriamanitra. Ary raha misy tsy mety foaraka ny sitrapona Andriamanitra natao anay Jesosy, ifonanay sy ibebahanay aminao zany, mamindrafo aminay Jesosy mamelany heriko Andriamanitra, ary izay marary Andriamanitra oko mba ho sitina regny izao toteny izao Andriamanitra, izay reraderaka Andriamanitra mba hery fa aminao Andriamanitra anankinanay fiainanay Jesosy, ny fonay tompo atolotranay ao anao Andriamanitra. Azo velana ho verimaigny izao fivoriana izay ataonay izao Andriamanitra, amin'ny anarana Jesosy mavonjy angatahako izany. Misaotra Jesosy. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra any anabavy mahortansiny tsika tanatin'izay vavaka izay nentiny teto izay. Andriamanitra manakireo mpahasoavana ane amaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany ary ranabavy Marie Hortensine. Alleluia. Efa narabaiko daholo nga manareo etritra voaniditra teo tsisy vaovao mbola tafiditra aloha, mbola tsy voarambako teo soa meva eto France tonga soa ando andriko efa narabaiko. Alleluia. Faly mahitanareo rao programme antsika hitondra tenin'Andriamanitra aminareo eto ny tenako rehefa avy eo. Ny tenako zany hitondra tenin'Andriamanitra eto androany dia aorinan'ny tenin'Andriamanitra hivavaka ho an'ny firenena rahalahy Jonathan. Alleluia. Andao antsika henohira mialohan'ny henonay ireo dia eo ilay fanentanana fa tsy atao lavabe intsony ny fanentanana rehefa hainareo fa amin'ny zoma zao tsika dia hanatanteraka alim-bavaka. Alleluia. Hanatanteraka alim-bavaka tsika rapitso amin'ny zoma azafady. Ary amin'ny vary sasany manomboka ny fotoana. Alleluia. Rehefa amin'ny vary sasany manomboka ny fotoana dia manao misan-drata aloha mampionina, dia avy eo tonga indray ny tenako manao mitondra ny fandarana takany mahazatra vavaka fiambelana izay tsy vavaka fiambelana tsotra hoe fa alim-bavaka. Alleluia. Alim-bavaka no ataontsika zany hoe amin'ny mitatritatra mihitsy satria dia isy zavatra maromaro ataontsika eo. Alleluia. Ary zavatra mahafinaritra daholo fa tsy misy tsy mahafinaritra na dia iray ary. Antsika mavaka mba zao ny fandarantsika tonga dia mandeha tsara tsisy olana. Antsika mavaka mba ohatry izao koa izy amin'ny zoma tsisy problème na connexion. Amin'io zany ny mpanao délivrance atao amin'ny groupe manomboka amin'ny enin'ora ariva any dia efa mivavaka manao délivrance ny fanakorontanana sy ny sakatsakana rehetra ataon'ny devoly, satria tsy ato manao etsika ohatran'io tsika dia efa mahazatra fa misy foana ny sakatsakana tokony nomboka amin'ny valo sasany lasa tafatomboka amin'ny sivy sasany noho ny inona misy zavatra mikorotana kely foana eo alohan'izay. Fa mami efa narabaiko teo mami mami ao Koet efa ohatrany narabaiko teo Sondolako efa narabaiko izy koa mbola tsy narabaiko itody Raonso Kadaka mbola tsy narabaiko zao Kadaka tonga Kadaka hay ninona vary gasy zay teo ry Kadaka vary
gasy le tena ela be tsy nohanina le tena mavokely reny a miaraka amin'ny kitoza malemy be sotra kadaka todrany kadaka varigasy zay halleloia ela tsy nanana an'izany varigasy zany dia misaotra akasitraka fa dia tena tsy possible amin'ny fanenantena amin'ilay varigasy fa tena manampy vary sotra kadaka dia tahiny tompo a jesosy anonotra fizato eny alio tsy manapatapelana zay ka many filazana efa voaray daholo ny vidéo filaritsoa avy aminareo a dia raha mbola misy nareo anefa dia rapitso ny farafandraisana rapitso ariva ny farafandraisana ny vidéo filaritsoa avy aminareo reo a nareo amin'ny groupe zay maresy a na nareo mpijery a raha misy aminareo mazoto ray minitra sasany ray ela tsy atao lavabe le satria maromaro mantsy nareo nefa maromaro koa ny zavatra ataontsika dia mba tsy ataontsika ela be le izy ray minitra sany hoe dia efa ampy a zay tahiny tompo daholy a androantsika iresaka zavatra mahafinaritra be alleloia nanaloha mitsangana kely daholo anatin'ny teritena ao miomana tsara maka toerana tsara dia maka baiboly fa iresaka zavatra mahafinaritra be mihitsika rehefa avy eo a dia meno finaritra daholo raha totrareo mpitiavana tetio hoe tsisy tsy hain'Andriamanitra tao hain'Andriamanitra tao a ny zavatra rehetra dahoary Sana lay vehivavy narary taona maro lay maty fanaleviny efatrandro efa potika be vao niteny anao dia nitsangana ka hindro nandeha tsy mino raha nahitanao nandeha ambony rano lay vehivavy narary taona maro lay maty fanaleviny efatrandro efa potika be vao niteny anao dia nitsangana ka hino nandeha ainao manao an'izany dia ainao manova ny fiainako raha vitanao zany Jesosy dia vitanao ny anova ny fiainako raha ainao manao an'izany dia ainao manova ny fiainako raha vitanao zany Jesosy dia vitanao ny anova ny fiainako Fogejany aretiny efa taona maro tsy nampaninon'azy voahiliky ny vahoaka maro dia nanampinoana hoe tsy maintsy manakaiky azy eny aho raha makasika ambany fotsiny aho dia sitrana lay vavahizany aretiny efa taona maro tsy nampaninon'azy voahiliky ny vahoaka maro dia nanampinoana hoe tsy maintsy manakaiky azy eny aho raha makasika ambany fotsiny aho dia sitrana
ny fiainako raha vitanao zany jesosy de vitanao mianova ny fiainako raha hainao manao an'izany de hainao manova ny fiainako raha vitanao zany jesosy de vitanao mianova ny fiainako raha hainao manao an'izany de hainao manova ny fiainako raha vitanao zany jesosy de vitanao mianova ny fiainako raha hainao manao an'izany de hainao manova ny fiainako raha vitanao zany jesosy de vitanao mianova ny fiainako raha vitanao zany jesosy de vitanao mianova ny fiainako raha vitanao zany jesosy de vitanao mianova ny fiainako. Halleluia. Raha ianao no nanao an'izany ozy a de vitanao jesosy nanova ny fiainako ka tena hainy jesosy nanao an'izany. Halleluia. Hainy nanao an'izany ndikan'izany hainy koa manova ny fiainanao ary androany ty ampahiranao a mikasika an'izany zavatra izany. Halleluia. Ndolotsika raba mialohan'ny angatsika de raba zay mbola tsy voaraba aloha i monimoni eto France mbola tsy narabaiko teo tonga soa ianao a de ay tiany maminy iriny Halleluia. Tena ankafi zany mami teo de zay monimoni any zany mbola tsy voarabako teo a raha azoko tsara. Angèle Pagès koa eto France tonga soa de menofinaritra ndray tsy ten'Andriamanitra ary tsika ten'Andriamanitra tsotra sady foy a no iangatsika androany ao amin'ny katoko fahavalambin'ny folo andiny fa 7 Luka toko fahavalambin'ny folo andiny fa 7 amin'ny anaran'i Jesosy vakiko manao hoe fa hoy Jesosy izay zavatra tsy hain'ny olona de hain'Andriamanitra tao. Izay zavatra tsy hain'ny olona de hain'Andriamanitra tao. Ohatrany hitako eto a mipaozin'i Jesosy mijery an'ilay mpianatra nyresaka taminy taminy hoe mijery an'i Petera mijery amina fandresen-dahatra tsy amin'ny fisalasalana fa tena amin'ny fandresen-dahatra mijery hoe Petera zao a ny zavatra tsy hain'ny olona de hain'Andriamanitra tao. Inona ny zavatra tsy hain'ny olona? Be dehibe ny zavatra tsy hain'ny olona. Ny zavatra hain'ny olona kely noho ny zavatra tsy hainy. Ny zavatra tsy hain'ny olona betsaka noho ny zavatra hainy. Da zay toa antsika nianatra ny ampianarana raha misy matera anankifolo ataotsika tsy haintsika daholo izy folo e. Misy ny manavanana de misy tena tsy haintsika mihitsy. Nankafy mihitsy ny mami. Halleluia. Zany hoe misy apahany zavatra any haitsika. Misy apahany zavatra haitsika eo amin'ny fiainantsika. Matoantsika te hianatra zavatra be dehibe, za andeha hanao formation zao, za andeha hianatra zao tsy haitsika. Ny zavatra haitsika zany vitsy. Ndikan'izany ireo ambony rehetra rehetra hain'Andriamanitra. Halleluia. Averiko hoy Jesosy ny zavatra tsy hain'ny olona de hain'Andriamanitra sy ny lista zany eo. Soratana eo daholo de atao amin'ny ilany ray ary zavatra hainao. Inona avy ny zavatra hainao? De izy ianao hoe haiko mahandro sakafo, haiko manadio trano, haiko manjaitra. Vehivavy zany ohatra, haiko mihira, haiko tsy fantatro misy zavatra hainao de ataovy ato amin'izay ny tsy hainao. Be dehibe. Be dehibe. Fa tsy maninona soraty
fa le isoratana ny zava-dehibe androany ny fisiny le izy ny zava-dehibe andro hoe misy tokoa ke zavatra tsy haitsika nefa mampahery anao tsy maninona raha tsy hainao le izy satria tsy voatera hainy zavatra rehetra tsika fa reo kosa nefa hain'Andriamanitra atao hoy Jesosy izay zavatra tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra atao. Alleluia. Jeremia 4:30 mandinika 7:20. Jeremia 32:27. Izy ty moa dia namarana ny groupe banirany hoe Israel mahe dia niteny kirizana fa hoe Jeremia iny 4:30 atoko 4:30 dia 7:20. Hoy ilay teny aminaran'i Jesosy manao hoe indro izany Jehovah Andriamanitry ny nofo rehetra moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko fa averiko indro zahako ilay Jehovah Andriamanitry ny nofo rehetra moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko fa taria ny tenen'i Jose ny zavatra izay tsy hain'olombelona atao izay tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra atao. Mbola tsy niresaka fahagagana zany fa tsika tsy hoe zavatra mahagaga foana ihany ny tsy haitsika. Za zao tsy mahay manao gâteau fa tsy fahagagana koa raha mahay manao gâteau za. Tsy tena miracle be tena nanao gâteau randrako tsara hoe miracle. Afaka ny hay ihany raha tonga aty lovely dia mba mampianampianatra anay eo. Zay hoe nanao gâteau taloha, nanao gâteau zay dia misy dingana mihitsy hoe alefa aloha ny kapokatody dia asiana siramamy ny tamenakatody ihany dia batena aloha ilay izy miaraka amin'any dia manomboka alefa amin'izay aoriana zay dia tsy tadidiko raha diso ty teneniko ty fa alefa ny menaka dia batena indray dia manomboka alefa amin'izay ny lafarinina dia anatin'ilay lafarinina iny koa alefa ny levure kapohana ao amin'izay kapohana manjeraka sambo be mikapoka le paty iny fa ny anay nanao zay dia varina miresaka dia ny kapohana ilay efa vita bolongany vao adino hoe ile menaka kay adino ahoana ary zao ny atao amin'io dia ny adino zay ndao akaseraingy dia atsindrona ny anatin'le izy hoe menaka dia tavidy tsita zay nanaovana azy efa tsy vita efa tsy nety fa raha za mahay manao gâteau tsy fahagagana zay hoe miracle mon ami fanay gâteau nefa voalazan'ny tena Andriamanitra fa zavatra izay tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra atao. Fa ozy Andriamanitra alao ampiko fa tsy ampy zany hoy Jehovah. Rehefa mihoatra n'le vitan'ny olombelona indray zany hoe tsika zany tsisy mahay an'io zavatra io, tsisy mahay na iza na i Mario Tanzina na Izatsiara satahito hoe Izatsiara mbola salabeko teo na Sondola na i Marijo na i Mapiona na i zako i Kodaleoni na i Fabiola na i Rikaraky tsisy mahay na za tsisy mahay dia manomboka ena rehefa tena tsy hain'ny olombelona io dia manomboka miakatra amin'le dingana amin'izay mahagaga kosa io raha misy mahay dia hoy indray Jehovah zany Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko atao fa moa misy fa Andriamanitra kely miteny antsika zany misy ve zavatra mahagaga efa tsy hainy atao dikan'izany dia teny Andriamanitra tsy misy koa ny sambatra tsy hain'olona zany hain'Andriamanitra fa tsy misy koa zava-mahagaga zay tsy hain'Andriamanitra atao. Inona zany ny zavatra eritreretina hoe mahagaga ny atao hoe zava-mahagaga dia zavatra tsy nampozinao mihitsy eny tanteraka io dia ino mihitsy nefany ninona amin'ilay zavatra mahagaga koa zany fa tsy hoe zavatra mahagaga ray moa misy zava-mahagaga zay tsy haiko zany hoe na zava-mahagaga ray tapitrisa ray lavitrisa ary zany mahagaga daholo
dia hain'andriamanitra atao daholo. Alleloia. Za ampahiranao androany fa ndraindrayntsika mieritreritra fa misy zavatra tsy vitan'andriamanitra. Ahita ny kelanao misy hitanareo lioana. Resaka kelitsika lioana. Ny zavatra mahagaga amin'ny lioana dia ohatrany hoe tsy misaina ve ny lioana. Ina mahatonga amin'ny tenanareo an'izany? Ny saka zao manenjika voalavo, manenjika totozy, satria fantatry ny saka fa azo nienjehana ny saka, ny totozy sy ny voalavo. Mety tsy mahita amintsika voalavo manenjika saka, satria maninona? Satria fa ny saka manenjika voalavo foana, satria voalavo kely dia ny saka ngeza. Misaina zany ny saka sy ny voalavo. Fa raha mandinika ny lioantsika dia mahititsika ny lioana miakatra eny ambony elefanta, te handavo elefanta. Ampetana zany nareo, lioana andeha hamono elefanta ary tena mahafaty l'elefanta ny lioana, ary tena mihinana elefanta ny lioana, mihinana rhinocéros ny lioana, mihinana hippopotame ny lioana. Amin'ny tao mijeritsika mahita totozy manenjika voalavo manenjika saka. Fa maninona ary ny lioana no tena tonga dia hoe mahita ny elefanta mahita sakafo eo hohaniko io. Raha mahita koa tsika voromahery, ny voromahery koa dia gaga mihitsy ianao mahita voromahery miaraka amin'le ohany maranitra be iny mibata ondry na mibata osy. Nefa voromahery vorona mahery vorona. Fa mibata izy tonga dia misy an'ireny le osy mpandehany amin'ny tendrombohitra eto dia batainy. Atosiny aloha dia mienjerazera amin'ny tany dia batainy entiny mandeha. Osy entina voromahery. Nisy fotoana nahita fa voromahery miataka olona, saika angalana, saika haka olona. Eo amin'ny parika zany dia miala avany le voromahery tonga dia tena andeha ho alainy le zaza. Efa mibatainy misy moa le zaza fa voasambotry ny dada nika ho batainy le voromahery etiny dia hoentiny any amin'ny akaniny dia hohaniny. Fa maninona reto ny lioana sy ny voromahery no tsy mieritreritra ohatr'izany. Fa maninona ny lioana tsy misarasara andeha hiatake elefanta izay amin'ny taonina ny lanjany. Satria tsotra fotsiny tsy nisy niteny tamin'ny lioana mihitsy hoe tsy azo atao zany. Tsy nisy niteny tamin'ny voromahery sy nampianatra ny voromahery mihitsy hoe zao ny lanjanao 30 kilao, zavatra na 5 kilao ihany ny azonao batainy. Na miteny tamin'ny lioana hoe ianao 500 kilao, tsy haiko ny lanjan'ny lioana mety ohatr'izay 500 kilao, ka izao tsy maintsy zavatra 100 kilao ihany vonjeny no ananonao, andaontsika hianatra. Ndao ary tsika mpianatra ny lioana sy ny voromahery hiaza. Tonga avany ny lioana mianatra. Sao ry lioana, 4 kilao ianao. Misy hoe mba mijery azafady hoe 4 kilao ny lioana, ny moyenne ny kilao an'ny lioana azafady. Raha misy afaka mijery an'izay dia mba soraty eo azafady hoe 4 kilao ny poids moyenne ny poids moyen ny lioana azafady. Raha mba misy afaka mijery na ny fitenin'ny voromahery ihany koa dia mba miandry kely an'izay azafady raha mba misy eo. Izay nahita an'izay voalohany dia tahiny tompihana izy eo amin'izay 4 kilao ny lioana. En moyenne zany 4 kilao reny lioana hitantsika reny. Raha isotro zany kely aloha manampatonga ny valiny. Alleluia. Iza ny amaly an'izay, iza ny amaly an'izay Sotra tojo. Alika ny tombony any zany 150 kilo ako. 190 kilo izy ny lahy, eo dia 130 ny vavy. Dia 4 kilao indray ny éléphant tojo. Ny éléphant kely indrindra, zanaka éléphant, tena zanany mihitsy 4 kilao. Azafady tojo. Firy
kilao ny zanaka éléphant andeha ataontsika hoe zanaka éléphant tsy tonga volana mihitsy tsy maninona zanaka éléphant 4 kilao en moyenne ndray 4 kilao ny zanaka éléphant le zana zavatsy le lehibe raha misy mamaly an'izay alleloia aiza ny valiny aiza ny valiny 90 kilos ve ny éléphant ay 90 kilos izy vao teraka ary tena kely de kely izy zany fandeha ataontsika hoe l'éléphant efa lehibe firinay ny éléphant efa ngeza mety ngezangeza ihany mety 500 kilos any iny mety any amin'ny 500 kilos any ny éléphant anankiray ngeza zany satria ny liona tsy mifidy hoe zaza na lehibe de toizaka any le fampianarana mandrapatonga ny vali tennis menata mary anaty anasy tojo soatra mizy menata de zao fa maninona ary le liona tsy micalcule an'izany hoe 190 kilos io nefany 500 kilos vitako ve zany vitako ve zany ozy izy le liona 4000 kilos hatramin'ny 6000 kilos 6 tonnes zany ny liona ray ny azafady ny éléphant anankiray fa sahany le liona satria tsotra fotsiny tsisy niteny tamin'ny liona mihitsy impossible zany hoe tsy vity zany tsisy lalàna nipetraka tamin'izany hoe ianao ry liona de satria 4000 kilos ianao 200 kilos de tsy vitanao zany amin'ny liona sakafo be io natao ho sakafony io mpanjakany biby ananaly izy tak zany koa ny voromahery tena tonga de tsisy nampianatra mihitsy ny éléphant tsy nampianatra mihitsy ny voromahery hoe satria olombelona kely 15 kilos 20 kilos 25 kilos de tsy ho zakako i David rehefa lasan'ny liona sy ny bera ny ondry keliny David de hoy David de nenjehako ny liona ary rehefa azoko de nisoroko teny ambava ny ondry de avy hoe samatsamahako izy de maty fa David angaty sy nijery boky miteny mampianatra momba ny ala momba ny jungle hoe tandremo fa dangereux ny mandeha mikitikitika an'ireny liona ireny tandremo fa mahafaty ny mikitikitika liona tsy nahita soratra an'izany David tsisy nampianatra azy an'izany tsisy niteny azy zany zavatra tsy azo atao zany ary zay indrindra ny tsy apahantsika manao zavatra tsika nampianarina hoe tsy possible zao zavatra zao de tsika miteny hoe tsy possible io i David tsy nisy philosophe na docteur na psychologue na mpampianatra fiarahamonina nilaza anazy fa tsy azo atao ny maka ondry eny ambavan'ny liona ary tsy possible Davida olombelona fatin'ny liona de rehefa tsisy niteny izy hoe tsy possible tsy nifatany zany teny impossible zany tsy fantatry David zany ny zavatra fantany de zao satria za miaraka amin'Andriamanitra
ary ten'andriamanitra jesosy tena maraka toko fasivy andiny fateno ambyroapolo manao hoe ny zavatra rehetra hainy no mino. Halleloia. Ny zavatra rehetra hainy no mino. Satria maninona mino an'izy? Mino an'andriamanitra. Maninona no lasa hainy no mino ny zavatra rehetra? Satria le andriamanitra ino no mahay zavatra rehetra. Ny olona mino dia mino an'andriamanitra, dia miara-mandeha amin'andriamanitra, dia matoky an'andriamanitra, dia mandeha amin'ny herin'andriamanitra. Raha olombelona izy dia tsy hain'io. Fa Jesosy ny teny rehefa tsy hainao, hain'andriamanitra. Halleloia. Ary andriamanitra mbola manome korazy anao koa androany ny zava-mahagaga rehetra nge haiko atao e. Lasa amin'izay Davida tsy nijery an'izany, tsisy nampianatra an'izany hoe tsy azonao ataony mikitika an'ioany. Fa ny fantany Davida ny zavatra rehetra hainy mino, ny zavatra rehetra dia hainy mino. Ary tsy zava-mahagaga izay tsy hain'i Jehovah atao. Ny zavatra fantany Davida tsy hoe mampidi-doza ny lioana, fa ny zavatra fantany Davida dia soratany amin'ny Salamo 7:30. Halleloia. Salamo 7:30 andininy 5:20. Hoy Davida: efa mba tanora ihany aho ary antitra ankehitriny, fa mbola tsy hitako izay marina nafoy na izay zanany mangatakatana. Davida zany mbola tsy nahita olona nanenjika lioana dia maty. Na mety nisy ihany, fa tsy maintsy nijereny Davida hoe izy olona io vavaka tamin'i Jehovah io olona io. Ary Davida teo amin'ny fiainany raha nandinika nanora an'io teo io dia efa nahita mpanompon'Andriamanitra tany aloha tany. Nisedra zavatra mafy, fa tsy narian'Andriamanitra. Ary Davida tena niteny: tanora ihany ahako fa antitra ankehitriny, fa tsy mbola hitako izay marina nafoy. Ary ny tenany ao anatin'izany. Ka Davida tonga dia tsy nisalasala izy. Nandeha nanantona an'ilay lioana, dia naka ny anjarany, dia namono ny lioana. Satria zatra tokony ataony zany. Ary omban'Andriamanitra amin'izany izy. Ary tsy izy no fatin'ny lioana, fa ny lioana no maty. Halleloia. Tsy fantatry ny lioana hoe impossible zany izy amono lioana elefanty zany, dia nataony. Fa raha fantatry ny lioana hoe impossible tahaka ny saka tsy manenjika alika ihany. Ny saka ndraika matahotra alika. Satria ny saka efa nametraka za saka, io alika dia zay ny lalàna, za matahotra an'io. Fa ny lioana tsy nametraka lalàna, fa fantany fa izy ny roi de la jungle. Dia elefanto tonga dia hohaniny e. Tsy raha iny zany e. Elefanty io e, tsy maninona fa sakafo be io e. Halleloia. Ny problème antsika dia mijery tsika. Ohatra eto misy olona zao voan'ny cancer ianao, dia matahotra amin'ny faty amin'izay ianao. Fa iza ary niteny taminao fa mahafaty ny cancer? Iza no niteny taminao fa mahafaty ny cancer? Toy izany satria nisy olona efa be dia be hitako maty. Ae, fantatrao daholo hoe izy ireny olona maty ireny? Tsy fantatrao ireny. Le olona maty ny cancer ny fantohanao, samy tenin'Andriamanitra mampanantena anao. Fa nisy olona tao amin'ny Baiboly tao, tantara mipetraka izany, 20 taona narary, tsisy pia. Fa nandalo fotsiny Jesosy teo amin'ny fotoana nandalovana dia nitsangana. Le olona maty ny cancer ve ny fantohanao? Satria izay ny lalàna ny fiainana hitanao hoe voan'ny cancer dia galona maty. Fa maninona ianao raha mifantoka ato amin'ilay bokin'ilay Andriamanitra ny 32:20, Jeremia 32:27, moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko atao fa nisy maty tao tsangana. Nisy maty tao nitsangana. Ianao aza mifantoka amin'ny zavatra izay alehan'ny olona sy mahazo ny olona, fa ny fantohanao mandeha miaraka amin'ilay Andriamanitra ny Jeremia 32:27 venao. Le Andriamanitra Jesosy, le rain'i Jesosy, le Andriamanitra tsy to. Ilay nitenen'i Jesosy zavatra izay tsy hain'olombelona atao re tompoko, hain'Andriamanitra atao. Teo amin'ny fiainan'i Davida zany,
tsy nahita zavatra tsy hain'andriamanitra atao izy tsy problemany mihitsy na dia nanenjika lioany azoko atao zany ozy izy tsisy afaky ny ametra anahy tsy hanenjika lioany izy ary ny ametra anahy nefa ny andriamanitra ary namymetoky anahy fa haiko atao ny zavatra rehetra isika haingeny milimite any zavatra azon'andriamanitra atao re avy any eo amin'ny fiainany mahatonga antsika tsy mety mandroso tsikivy a itsika ihany no mametra an'andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra atao amin'ny baiboly tao nefa zavatra tsena tena fahagagana daholo fa sahan'ny olona ny nandeha satria ny olona atao amin'ny baiboly dia ny analavitra ny tenin'andriamanitra no isika sady mamaky tenin'andriamanitra any no mijery ny fiarahamonina mamaky tenin'andriamanitra any dia mijery ny vaovao tena oloza fa mihitsy ny covid-19 fa zao ry havana za tena teneniko anao za tsy natahotra covid zany ateo amin'ny fiainana mandoa lamondy zay tsy manao masika dia manao masika aho fa vo tsisy mijerijery lamondy ny sorokony aho satria oza za tsy maintsy mifoka ny rivotry ny raiko fa tsy zany ny afaty anahy mety nisy olona matiny reny a fa za tsy matiny reny ary azoko antoko zany tamin'ireny fa tsy ny salasala tamin'izany aho ary teto napahiranareo tamin'izany napahiranareo tao amin'ny groupe tsy matiny zany tsika ka tarery nisy an'izao matiny eny za tsy mifantoka amin'ireny fa za mifantoka amin'ilay Jehovah-Andriamanitra mahay mijavatra zay tsy hain'olombelona atao dia tsy ny limiteko Andriamanitra raha teneniko anareo a tena tamin'ny mampina tamin'ireny covid reny zaho ary neny raha zao misy hoe antso hoe zay pastera nampanopin'Andriamanitra samy hiditra any anatin'ny hôpitaly tonga dia feno olona voan'ny covid dia ekena ny fivavahany zaho andeha kenina tsy manao masika tsy manao ina fa tonga dia aiza daholo le misy hôpitaly tena dia efitra ray tonga dia olona voan'ny covid daholo za samy hiditra tena sahako ary za miresaka aminao io atramony vavahako lasa manana an'izay risika samy afika risika samy mandray risika ry havana samy mandray risika za tsy limiteniny zavatra hoe satria zao atreto ny vitany kapasitentsika olombelona atretrany ny vitany herintsika io atreto ny vitany hery fiarovana ao amintsika za miara-mandeha amin'ny Jehovah-Andriamanitra ny jerigna 32-27 ny ary efa misy occasion eo any loko dia zao ny ataoko an-tsainy natokana ao anaty tokana ao anaty ary za ianao mila manana an'izany finonjana teneko anareo a ny vazaha dia anisan'ny olona tena mpitandrina ty andafy dia zao fany andrareo tsy manao zavatra anankiray zany zareo a raha tsy efa maty paika daholo ny fiarovana amin'io tsara aloha le izy fa zao indray lasa mahatonga tsy misy ninina finonan'Andriamanitra na dia kely azy hoe aiza ho aiza ary ny arovan'Andriamanitra na amin'ity zavatra ity dia rehefa tsy zao fany indray mandray zavatra nitranga tany aloha ohatra misy olona tany aloha ny bata zavatra 200 kilao tapaka ny lamosiny dia manomboka eo amin'izay dia ozy ny olo hoe 50 kilao ihany ny zakany fa raha tsy zany tapaka ny lamosiny dia normal be raha tsy hisy tsony zany Samsona zany amin'izao andro iainantsika izao satria vao mitady atanjaka Samsona dia limiten'ny fiarahamonina tandremo a 100 kilao ihany fa ratsy zany inona le ratsy zany le zavatra nitranga tao aloha nisy olona zany tao aloha tao raha ny liona zany nahita liona anankiray a tena farak'izay kely ana dia nasakary ny tsoahany mety nitsoka saka daholo amin'izay ny liona tantereny fa ny liona mbola tsy nahita n'izany ny liona mbola tsy nahita n'izany fa zavatra hitan'ny liona nampianarina ny liona nampianariny dadany sy ny dadabeany sy ny sisan'ny liona tonga dia miataky mila misakafo io misy biby tsika carnivore tsika tsy mihinana zava-maniry fa tsika mihinana biby any dia dao hoanitsika inavo ny azo hanina ny rehetrarehetra alleloia na rhinocéros zany na elefanty zany na gibo zany hoanitsika daholo dia tsisy fisalasalanany zany izy dia ianao mahita olona matiny cancer a toy izay nay tena dia aterana tanindrazana vao détecté fotsiny
misy fotsy zany hoe diagnostique hoe misy cancer manao fatranodrano zay tata zao fe anambady raha lasa lesany ty anambady tata de izy koa zao ie de tsy cancer ndray mampady fa areti-po zao le avana afaka sitrana ny cancer andriamanitra mahay manasitrana zany n'olombelona tsy mahay misy fotoana lany aiky ny dokotera de atao amitsika tetika fa nisy olona rona telo lany aiky amin'ny aretina ny dokotera ary tsara niresahantsika zany amin'izao fahadimy taonany akiradio zao hoe inona kay mba vokatry ny fivavahantsika indraindray minareo mety olona voandroany anao tonga eto de mety ozy zany hoe fanalan'andro eto mememe sy ny sisy atsiry avana ao anatin' zany rehetrehtra zany mahafala ny filazantsara tsika fa misy vokatra eto misy ranabavy niaraka tamintsika teto ty jonabavolombela ve tamin'ny 2019 reny nasiana sariny mihitsy le miaraka amina appareil na mafana ny andro makasika de manao blouse en cuir be izy inona ny antony le blouse en cuir misy appareil karazany rona telo ngamba anatin'ny vatany any tsatotsatoka amin'ny vatany any natao batista teto zany olo zany aiza zao le appareil miala taminy angely izy pilule anakifiry no hoaniny isan'alina alohan'ny atory nihinana an'izany tsony ve izy nefa ny dokotera efa lanaiky ary tamin'izany bedy mihitsy izy tsy mihinana ny mpanafody de manteny dokotera fa ino ty ataona ty ho faty amono tena fa nafinaritra ny courage zay ranabavy zay tonga de zaho pasteur de najanona io zany resaka ampaherezina isan'andro aika efa taloloha kelyn'le izy noho efa talohan'le zay zany nietrehtra mbola mihina tatyam'zay zany efa elo izy nijanona tsy nian'le mpanafody zay ary le mpanafody zay teneny dokotera tsy mahafaty fa tsy hoanina alleloia io ranabavitsika fontaine lalaniry iny hitatsika amin'ny vidinabavolombelona io ranabavitsika soamera ka raha ny olona zay nitovy aretina tamin'ireny mijereny ka mifampoka amin'iny de miresadresaka amin'iny aza miresaka amin'ny olona manana aretina mitovy aminao ianao fa miresana mimpanompon'andriamanitra manana finoana halleloia de hitenenana aminao fa nizahatra tsy hain'andriamanitra tsy hain'olombelona hain'andriamanitra ary tsisy zava-makakazay tsy hain'andriamanitra atao ary rehefa mino ianao de ny zavatra rehetra haino mino mila mino ianao de hainao ny aniatrika an'io azy za zao miterano hitsy sisy an'izany ny cancer mahafaty zany sy nisy covid nahafaty zany fa ny olona ny tapitrandro misy olona lavony reny fa tsika tsy nandray an'izay tsy nino an'izay niteneniny vavaotsika ary zany miteny taminareo naletana tanareo tato amin'ny groupe tamin'ireny hoe tamin'ireny fotoana hoe aza mijery tele tsony mijery an'le tele tsika tary nisy maty de tary mahatoetra zao de tary ohatra de reto mefa mandavaka fasana fa mahatoetra zao de reto camion be debe fefa mitondra vatapata mipiako ny tele iza tsy zany no izy ka raha io mijereko zay tamin'ireny tsy mijery tele tsony mijery zay de naka vaovao de piana tsy mijery tele tsony mifantoka tamin'ny fivavahana confinement vo metsika anao fandarana maraitsy ariva tamin'ireny nanao vavaka maraina de anao vavaka fiambenana misy ketsika eo am'le tele eo firy ro maty ay efa maty hoe firy ndray maty androany ka contact ka inona olo efa hoay zany de zay no anatin'ny sainao zay tsy nijery an'izany mipiana iny tele satria manjara milimite ny herin'andriamanitra iny ny baiboly no nisokafanay atry tsy mahita olona maty ka contacta maty zany fa nitanay ato marary mitsidra 12 taona sitrany marary varagnampo 3 taona sitrany jambatra ny ekibondreniny atraminy-naterahana sitrany nahiratra boka nadio alleloia zany tsisy afa-tsy zany nita fa raha tele milaza vaovao nita ka contacta sy ny maty sy ny tsitra sy ny tsitra nitanao de ketraky ianao tsisy resak'andriamanitra tsony de ozy ianao hoe voatratra nyity zany de maty za tamin'ireny covid reny mino azy zava za tratra satria za tsy nandeha testa fa hitako tena tsy alaizy misy toatrany de nangorongono le mangorory sy mangory vitika de tsy amboka be de mangatsika de vesatra be ny loha za tena tratran'lisy avy zany
ao mampionina anina amizay atately dia nasiana ravitsara le ravitsara mosa iny le mamay be mafana be dia natanika teo ambony afo kely dia izy mamay iny to dia sotroky niakatra tany amin'ny lokotany le fony dia tsy amoka tonga dia sitra ny androky ny teo eo sitra izany hoe tsika afaka tratra fa andriamanitsika tsy miteny izay tratra dia maty ary safatesana anatin'izao jehovahandriamanitra fa hanehoana ny voninahitran'andriamanitra ankalazana ny zanak'andriamanitra. Halleloia. Za rehefa nateteny aminao androany andosika hiverina ino tahaka ny olona tao amin'ny baiboly. Aiza rehefa nyzany zanak'Israely andeha hipitan'ny on'ny Jordana zany, ny rano andro fahavalatra miakatra be ny rano mikorina be ny rano courant ny rano zany mahery be mihitsy efa hipitany io on'ny Jordana io ary tsisy mahay milomano, tsisy nahay milomano tamin'izany miaraka amin'ny akanjo rebareba misorona mitondra ny fiara-mifanekena eo aloha fa zao fotsiny andao hipita fa mijanona io dia tsisy fisarasarana tsisy ny vory dia ahoana moa zany rara tsy mijanona io dia ho lasany rano dia maty ny rano be za zany mpisorona voalohany voasoratra amin'ny baiboly hoe maty ny rano tsy nisy ny ady hevitra an'izany mandrosotsika azao amin'ny zanak'Israely mba handroso ozy le Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra ka raha handrosotsika misy zavatra ho ataon'izany tonga koa dia nandroso hoe ny rano nefa mbola misasasasa fa volazany tena hoe vao nikasika fotsiny ny rano ny morontongotry ny lamban'ny mpisorona zany koa ny mpisorona nanao akanjo fohy dia lasa ny rano ihany fa le lamban'ny mpisorona nikasika anazy zany nge mahatsara ny fahamasinana remany le fahamasinana zany vao nikasika n'le rano raisy fotsiny eo mini-jupe tsy mini-jupe le tokony mba lamba fisorona zany mba hoe rebareba dia atao hoe aty apotipe ny lasan'ny rano ihany aloha voalohany fa ny tena hoe vao nikasika ny moron'ny Jordana fotsiny ny lamba ny akanjo mpisorona ny morontongotry mpisorona to dia nijanona tahaka ny atotam-bato to dia nijanona ny rano misasasasa fa rehefa mijanona dia mijanona tsy mbola nahita ny mpisorona sy ny zanak'Israely hoe tena Andriamanitra tana hoe pita dia hoe lasa ny rano ny olona fa raha nahita an'izay dia nisy fisarasarana mbola tsy nahita an'izay ane tsy fantany zany hoe lasan'ny rano zany fa ny fantany makatohan'i Jehova ny fantany rano masitamela ary hoe mivakian'Andriamanitra dia izay on'ny Jordana io zany ny tsy ampy ao amintsika mahatonga antsika matahotra foana dia mijery ny olona teo alohantsikatsika dia rehefa amin'izay hoe zao zany hatreto ny mety vitan'Andriamanitra amin'le olona mety izay le olona ve nitoky tamin'ny Jehovahandriamanitra sy ny Jeremia 32:27 tahaka nitokinao anazy androany zay mifanontaniako androany raha mino ianao dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra fa Jesosy no miteny fa ny zavatra tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra ary Jesosy koa nandrisika antsika andao ompinotsika andao ino fa ny zavatra rehetra dia hainy mino misy lehilahy anankiray maty antoka be mihitsy tao amin'ny mpanjaka faharoa tao tsika jery tenin'Andriamanitra mpanjaka faharoa mpanjaka faharoa toko 7 nisy mosary tsy nisy ohatr'izany tao Samaria nisy mosary tsy nisy ohatr'izany ary efa olona no nohanina tamin'izany mpanjaka faharoa toko 7 zao jerentsika ho ten'Andriamanitra fa ho kosa Elisa mianao ny tenin'i Jehova ianareo zao ny lazain'i Jehova ary za miteny anao androany izay lazain'i Jehova re tompoko enona ny problème tsika tsy mihaino izay lazain'i Jehova fa izay lazain'ny mpanao gazety izay lazain'ny influenceur izay lazain'ny mpanao tatitra isan-karazany ny sirana izay tao zany am-piangonana inona ny tatitra inonao zaho dia mino ny tatitry ny tompo inona ny tatitra inonao zaho dia mino ny tatitry ny tompo afaka mitatitra ny tompo misy tatitra anankiroa mitatitra ny tompo dia mitatitra ny devoly ozy ny devoly ianao dia resiny io aretiny io anao ny tompo miteny ianao dia hoandresany io aretiny io inona ny tatitra tiako be zay izay andao ataontsika izay pentecoste raha mankatiana reo ampianarana mampionina miorakoraka
afaka sitrana zany. Alleloia. ozy izy elisa tao anatin'le fotoana nisy mosary be zany de zao ny tenin'i Jehova raha pisy toy zao de Osekely ray nividin'ny koba tsara toto eran'ny famarana, ary Osekely ray koa nividin'ny vary ordia indroan'ny famarana mampavadiny Samaria. Zany hoe tonga de varoboby tonga zany de mitobaka eny an-tsena ny vary sy ny sakafo isan-karazany. Andiny faharoa, mario amin'ny baibolinao ty de zao atao, mario amin'ny stylomena de tena hoe tsy azo atao, tia mizatra tsy azo atao eo amin'ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Fanamaly ny lalàn'Andriamanitra le mpanafika malaza izay tena mpanjaka tamin'ny tanany ka hanao hoe indro na de anao varavarakely amin'ny lanitra aza Jehova de izy ve zany zavatra zany. Ary hoe Elisa, tsy mino anao zany le depozy nareo atsy aza de mino fa mandehana amin'ny lozika fa sy lozika ihany ny zavatra inona rerim-pino any. Ozy Elisa, tsy mino anao zao ary izy Elisa, ho hitany masonao indrindra zany fa tsy mba hinananao akory. Misy zany olona tsy mino de ataon'Andriamanitra hitany ihany ny zavatra tsy ninony fa tsy akatsirony amin'io izy. Misy ndray olona tsy nahita ary moa zany tsy nahita tsy nandeha amin'ny lozika fa rehefa tenenina hoe mino tonga de nino de le olo reo ahita sady akatsirony no hinana. Ny olona tsisy ny teny satria Elisa mpanompon'Andriamanitra, ary ny olona teo malala ny Jeremia 32:27 hoe zany Jehovahandriamanitra nofrera moa misy zava-magaga zay tsy haiko atao va. Ka raha ny teny Elisa hoe rapitso mora be daholo am'izay nefa androany tsisy ninininy de zao fotsiny hoe mino zay Jesosy mino zay. Alleloia. Ao fa mino ahy tsy asiko ady hevitra. Jerena ny apitso andao jerentsika nytoy any tantara fa kio tantara io mahafinaritra ve andao tsika hijery mpanjaka faharoa toko fafito any amin'ny andininy 40 ny fantaterahan'ny teny zany. De nivoaka ny olona ka namahabody tobony Siriana konkoba tsara toteran'ny famarina de Sekely ray monja ny vidiny, ary vary ordia indroan'ny famarina de Sekely ray ihany koa ny vidiny araka ny tenin'ny Jehova. Mario ndray io mpanjaka faharoa toko fafito andininy 4 tapany faharoa araka ny tenin'ny Jehova. Zay tenen'ny Elisa taria raha pisy toy zao izy Sekely ray vidin'ny koba tsara toteran'ny famarana, Sekely ray koa ny vidin'ny vary ordia indroan'ny famarana. Andininy 7 amin'ny mpanjaka faharoa toko fafito ko ny koba tsara eran'ny toto tsara toteran'ny famarana eran'ny toto ndray izy mpanjaka eran'ny toto tsy mpanjaka tsy eran'ny toto ko ny koba tsara toteran'ny famarana de Sekely ray monja ny vidiny, ary vary ordia indroan'ny famarana de Sekely ray ihany koa ny vidiny araka ny tenin'ny Jehova. Omaly tsy fantatra hoe amin'ny fomba ahoana tokoa ary zany niezaka raha minavina ahoana zany hoe izy vary latsaka be avy ny an-danitra ohatsy ny tamin'ny andro mamy sa ve tena izy tena ina ary zany ny aposible any ary tsika any ny mampiasa an'izay tsika ahoana ny atanterahana tsy ahoana ny atanterahana zany amin'le tsy mino fa le mba ahoana minavina ahoana re ny atapavoahana amin'ity olona ty nenao hoe mino zany mino ianao aotavao hoe ahoana ary ny fatanterahana zany tsy azo an-tsaina mihitsy. De zao fotsiny efa mba tsy te hakarary ado Jehova re io hoe aloha Jehova ny anao azy. Alleloia. Aloha Jehova ny anao azy fa tsy haitsika io tena tanteraka ny ampitson'iny. Ary zao andiny 7 amin'le mpanjaka faharoa toko fafito inona nefa raha ny lehilahy teny hoe tsisy tsy possible zany. Ary le mpanjaka malaza ny tena mpanjaka tamin'ny tanana de mitendry ny ambona am-bavahady ary voahitsaka teo am-bavahady izy ka de maty araka zay nilazainy lehilahin'Andriamanitra. De ray nilazainy raha idina tany amin'ny ny mpanjaka. Nahita tokoa zany raha hoe zany vary betebekeny voahitsaka hoe zany vary betebe vary ordia voahitsaka maty. Nahita fa tsy ninana na viray sotro azy. Tsy mba hoe nentina tamin'ny hopitaly de mba nomena ranom-bary kely tsisy nahita fa tsy ninana. Zany no an'ny olona tsy mino, zany no an'ny olona mandray an'Andriamanitra mandrefy an'Andriamanitra.
nadiny ambaravarakely de isy varavarakely amlanitra fa Andriamanitra de impossible zany. Andriamanitra nge io e mitany aza riavana tsisy ninino na siny. Andriamanitra efa miteny hoe misy de misy ka zay vary be riavana nefa tsika olombelona na zay fofinaina aza nisy. Inona zay vary kitika sy vary ordiana ohatra amin'ny fofinaina nomen'Andriamanitra tsika riavana. Manana am'izay ianao an'izay fahasahiny zay manomboka androany. Zany isy fotoana mijoroako avombela taminareo ampahirizako anao tamin'ny tamin'ity asa ataoko ity de nanao essai tao amin'le asa zany de nanao an'le misy hoe période d'immersion milomano kely amin'le asa ampiasana de fampizatoetra ny mpampiasa mijery ny fiasako za koa mijery an'le asa hoe mety amiko ve ohatrohatr'izay hoe mba tafaradalina vandrola tsy mifanaiky alleloia fampizatoetra de raikitra fa horaisiny zareo ary na afapo azy ny asako ako tiako le asa fa izao misy zavatra anankiray mbola ilaindry zareo amina de mila manana an'le atao hoe kasesy zany za aty andafo tsika manana an'le tsy ohatrany hoe mitondratondrafotsy hitanareo mitondra an'ireny engin reny reny chariot élévateur sy ny nacelle sy ny rehetreny tsy hoe etiketina fotsiny fa mila manana an'izay certificat zay atao hoe kasesy zany de ozy zany mpampiasana hoe ianao izy izy ilainy manana kasesy ianao ka zao izy izy niara-ny asa tamin'ny pôle emploi zany le fiasananay de hoe ao ary fa amparovana formation gratuit zany za ny fiasana sy ny pôle emploi no miantoka an'izy ny koan'io formation indra tena zahako rery mandoa azy any amin'ny 3000 € any ny anankiray mety misy aminareo mety mahafantatra an'izany ihany de zahako zany mila maka an'izay certificat zay ary tsy anankiray ny mila raiky fa mila maka 1A za de 1B de KSS 1A sy 1B KSS 1A de KSS 1B de KSS 3 de KSS 5 reo zany mila alaiko de am'izay tonga de fa mety tsara am'le asako rehetrarehetra mihitsy zany tonga de zay asa ataoko mety daholo fa tsiko avomela taminareo zay averiko de zao zavatra olana mipetraka isaky ny 3 mois vo misy io formation io aty aminay de nisy formation io efa nandeha ka io formation io rehefa manao an'io zany ianao de 1 mois indraindray zany une semaine na ny mahely isaky ny kasesy zany no alainao de zany efa rehefa nifanaraka tamin'ny mpampiasana hoe hiditra de afaka herinandro ny hiditra iasa hoe tena nanomboka ny contrat de nisy formation efa nanomboka 1 mois lasa fa mbola misy une semaine de ndresaka teo am'izay ny olona ahoana zany mbola iandry an'le 3 mois ndray ve rado vo anomboka anao an'izy nefany zao misy formation nday de ny proposition ny tao am'le mpampianatra n'le mpampanao formation raha ohatra izy tena capable tsara de mety possible vitany any possible vitany any io manezika le formation une semaine sisa formation ny olona rehetra efa nianatra 2 semaines talohan'izay une semaine no izy asa nefa mety ho vitany be ny voly mihitsy ny mpampianatra le mpampanao formation le tompon'le centre na formation sy ny mpiasan'ny pôle emploi sy ny mpampiasa anahako de niarany dinika momba ana hoe ho vitany be zany ho arany ve zany mbola tsy nanao an'io mihitsy izy ny olona efa manao recyclage ny akabetsahany io satria io zany ohatran'ny hoe permis ahafahanao mitondra an'ireny engin rehetrarehetra reny de ny olona isaky ny 10 taona io avozany de ny olona efa miasa amin'io fa manao recyclage sahako re zany ny olona mbola vo hiditra hianatra hitondra an'ireny nantaniny zareo ndray avy mivoly zareo de nantanina ny tokony haiko ahoana sahanao ve miditra amin'io une semaine sisan'ny formation tsy ny salasala nandray mandeha teo amin'ny fiainako ary na ray minitra tsy ray sekonda tonga de soratiny anarako aho fa ataoko zany vitako zany vitanao ve zany vitako zany ho lalana misokatra eo amiko zany hoe za zany azo tombom-barotra be mihitsy amin'io zany hoe valerana vola be mihitsy zany raha zako ny akan'io raha zany amoaka posy vola be mihitsy ny alohako
fa io kosa misy occasion anankiray tsy mipaye na ariary azy fa mila risika avy aty amiko zany hoe sahako ve no mirisika amin'ny zavatra io raha ohatra tsy afaka am'le izy a de lano ny volan'ny mpampiasa sy ny compte ny pôle emploi zany hoe tsy hoe sangisangy le ho atao azoko moa de arabasoa rahatany vitako zany fa rehefaso tonga de nikarakarena ny dossier andro zomany azakazaka nikarakara ny complété ny dossier manomboka latsinainy manao formation anao manenjika ao anatin'ny une semaine ny zavatra efa nataon'olona tao anatin'ny ay mois latsaka 4 semaines ataoko zany a tena tsy vita nke zany ozy ny sasany izany tsy navita zay avoanao an'izany za miaraka amin'ny jehovandriamanitry ny nofo rehetra alleloia ataoko zany asa am'izay ranao ale formation tao anatin'ny une semaine ary be de be ny zavatra efa nianaran'ny olona talohan'ny anarako satria re matsy tsy hoe mitondra ihany ny anarana fa ianaranao ny momba n'io machine io ianaranao ny fomba fijeriny toetra ny jerena atao amin'io toetrandro ny fitsokan'ny rivotra mitsoka makaiza ny rivotra aiza ny toerana lehanao firy mètre ny afahanao miakatra arakaraky ny amafin'ny rivotra aiza ny solna ipetrahanao firy taonina ny zakan'io solna io azonao atao hoe mandeha am'rilandrila be de be zavatra ianarana rehefa tsy hoe mitondratondra fotsiny mbola ambonin'izay ny fikirakiranao an'ireny bouton be de be miaka midina mitodika gauche droite mivily ary aty miembotra mandroso fa zany teny vitako zany alleloia tsisy miteny tamiko mihitsy tsy vita zany nen'ny olona ny norme ny jereny hoe aimoany mianatra an'ireo de vita tsika riavana afaka mandravany norma satria ny jehovah andriamanitsika de zavatra zay tsy hainy olombelona atao hainy nefa fanan'andriamanitra atao anatytsika itsika milo ny zavatra rehetra de hainy milo vitako zany a alleloia nanomboka ny latsinainy ny olona efa mahay fa za koa mahay satria za miaraka amina natao le izy natao ary nisy zavatra kely tena mila nampatanjaka foana satria vo nikitika misy an'le vanareo zay misy hoe naselle zay tany hoe zavatra ohatry ny carré izy a carré be zay de misy pneu anakefatra de iny le afaka miakatra ambony be hatrany amin'ny 5-6 mètre any ambony any ianao any ambony any anao mitondra an'iny mandeha tena zavatra mbola tsy nataoko teo amin'ny fiainako le izy amin'io tsy volant tsisy hoe anina fa resaka bouton fa tonga de vo nanomboka de fa nikaremboka tonga de nandona zavatra nandona interrupteur le centre raha kivikivy zany de tena aloha ajanona fa tsy vity fa zao no teneniko Jehova matoa nataona tafiditra ato tsy ho tafiditra ato afabaraky zany a na mafisiko ny saiko vitako halleloia natao am'izay ianao amin'io miaraka amin'ny olona efa nianatra nandritra ny 3 semaines talohanao olona efa mahay aloha zavatra io ianao mbola betsaka ny zavatra tsy hay fa zao fotsiny ny teneniko iza ny nametraka fa tsy azo atao anatin'ny une semaine iza retolo reto ie fa za androany ametraka fa za miaraka amin'ny Jehovandriamanitry ny nofo rehetra tsisy zava-makaka zay tsy hainy atao nalefa ny zavatra rehetra ny anarana ny zavatra rehetra efa drivavolombelona taminareo eto tampanaovana fandarana ohatry zao a tam'izay koa tratrana problèmena tsy afaka mitodika zay petsaka sakatsakana nefany a ianao mitondra reny tsy maintsy mitodika ohatry zao satria mihembotra ianao mitondra an'ireny tsy maintsy manome fa za tam'izay nisy ny olana tato amin'ny lamosika tsy afaka mitodika zany hoe sakana rehetra atao daholo e fa raha ny norme arahany de tsy afaka mihitsy satria mitodika aza tsy vitako nefa ny asanao mitodika mandavataona membotra marosare anao mitondra an'iny alleloia fa za mbola niteny tsy misy ny tany aloha tany tsy fantatro fa ny zavatra fantatro za tsy mandeha rery eto efa nyteneko taminareo ny jeriko vavolombelona taminareo nalefa ny examen KCS 1A afaka KCS 1B afaka KCS 3 karazana engin anankitelo afaka alleloia KCS 5 alleloia afaka daholo ny totaliny point quoi 199 sur 200 nisy olona efa piasa amin'ireny manao an'ireny asa ny isan'andro mbola ambany point noho izany
tena niorakoraka ny olona tao amin'ny pôle emploi niantso anahy ny conseillerako niantso anahako le mpampiasa ny farena tamiko le patron be reny ozy izy ny apitsony ny afaky ny semaine an'iny valy zany le izy tena bravo kosa aloha izy le izy bravo akany amin'ny jesosy ny bravo ho an'andriamanitra ny vonina vro tonga de azoko daholo tao anatin'ny semaine nianatra kely ray andro sy tapany de fa nisy ny examen voalohany nefa zaho mbola voanesika mianatra zay ny apiso ny alina n'le rahapiso ny examen final am'le KCS 5 avy nao fandarana ohatry zao zay de sady oriny mampionina oriny amin'ny menaka ny lamosiko no mianatra izy zay hoe jesosy tia oa jesosy satria sady misy écrit le examen no misy pratique de zay hoe jesosy misy boky be ohatry zany tsy maintsy ianarana de zay jesosy fantatrao tsara fisahary nanao fandaranao nataoko tsara tia oa jesosy tsy vitako ny amaky ty boky rehetra ty fa apio aza de sady manotra anahy mampiona misy page anankiray zay ny vakiko page ray tsara mihitsy de te atoloko mamaky izy tany amin'ny examen tonga de le page ray ny vakiko iny le page ray ny vakiko ino nanantiny zany aiko daholo atra vorokana fa le page ray fotsiny tadidiko daholo le page ray fa raha page mivadika kely tao ambadika tsisy ninona fantatro tonga ho a de fio halleloia ho an'andriamanitra ny voninahitra tsika mila samy mandray risky tsika raha fa namiaraka amin'andriamanitra rehefa misy zavatra misokatra eo aminao aza fotsitsy zany de aza feranao mihitsy andriamanitra io hoe de ho vitako aza manambany ny zavatra tokony hain'ny mino fa andriamanitra ny teny fa ny zavatra rehetra de hain'ny mino halleloia mino ve anao sady tsy mino de ny zavatra rehetra hainao halleloia nenika eme manambontsony kasesy no aritako anao tena ohatrany commando mihitsy anao nytrotobile tsy surprise aminazy zany fa eme manambontsony eo amin'ny trotobile ohatra ny lehilahy mihitsy hitako izy ke manana kasesy halleloia ohatr'izay le zavatra tiako lazina anareo averiko ny liona samy any kely ambony elefanta amony elefanta satria ny liona tsy namaky boky hoe zao ihany ny zavatra tokony vitan'ny liona ianao meteza taka ny olona tao amin'ny baiboly tonga de sany ady tamin'le goliaty da vita satria zao fa izy moa ny laza hoe tsy afaka miady amin'io io nge ingeza be de manino maka misy lana hoe ingeza be de tsy mahazo tsy maintsy maresiny kely fa Jehova zany ngeza sa kely Jehova nge ngeza kely eo anatintsika halleloia ho tahiny tompo anetsika rehetrarehetra manomboka androany ianao de zao foana atao an-tsainao Jehova andriamanitra ny nofo rehetra io tsisy makakazitsy fa makakazitsy any atao misy fotoana zay vidi trano zay mivady de zay tratran'ny fitaka satria zay zany taloha rehefa mividy trano na mividy tany de zay efa manana agent io efa piasan'ny ino moa izy ty piasan'ny domaine de izy io mahay be resaka taratasy zany de rehefa misy tany zany na trano novidiny de tonga fotsiny zay mijery an'le izy de ny teny ifantoanay any amin'ny ady vatrony amin'ny resaka vidiny fa ny resaka taratasy efa miaraka aminay foana io olona io de izy mijery ny taratasy rehetra de tsy de mandany andro be zay mijery izy mijery de efa miteny hoe ohatra misy tsy ampy ty asa zao ny acte de l'autorité any ihany iza moa le zanaky taranankiray ihany aiza ny acte de décès any ihany vita lamina teny resy azo vidiny ty na tsy azo vidiny ty ndray andro zao efa mafy le fiainana mividy trano tao sabotsy namiana tao zay teo mijery teo izy mety teo izy de lasa zay lody nataony rehetrarehetra nataony paiement vita rehetrarehetra lasa zay nande inona mozy nareo afaka elaela tatyany fa tsy elaela efa afaka ela be le trano teo narodana de namboarina asina e trano nitsangana vaovao vita tamin'ny fefy voaloko rehetrarehetra vita miandro mpanofa trano nampiantso am'izay ny olona ao ambadika ary le olona ao ambadika amin'io tsy olon'olom-poana fa raha mato mpanompo sampo be zay le mpijery karatra reny le cartomancienne reny le mpijery karatra hoe ay asan'olona mivadinao ay ohatr ny amavany zay avy tsona de gaga zay vaona moa zay no ampanatsona ay tongava fa
izy tsy milamina, inona ny tsy milamina apotra teo am'izay plan an'le trano sy le tany aikay a le olona le mba nkaramainy taloha lasa niraytsykombakomba tamin'le olona tompon'le trano ka zay kaka le olona va mividy an'le trano tonga de tsita tso va lazo vola de tsita tso mandraky teny androany tsita navelany teo ny trano sy ny taratasy nomena hoe de lasa izy nandeha de fa gaga azy io ahoana koa zany olona tonga de tsita aikay a nomeny vola le olona le mba hoe mba miasa aminay zany de nanaovan'ny zareo combine hatramin'ny ty ina hoe mpandrefy tany géomètre nomeny zareo vola de ny traceny plan diso zay aika ny atsasako io trano io any amin'ny tanin'olona any amin'ny tanin'le raha matompo anompo samby ary le izy fantatry zareo vonainga fa navelan'izay nanao trano vita fampiarahabo isana tsisy ny teny mihitsy hoe diso refy io any vita ara-dalàna am'izay trano mahafinareo azy izy fa ahoana zany iza ny efitrareo amin'izy izy de iza ny efitra ao anay kaiky zay fa ahoana satria any amin'ny taninenka izy iza ny tranonareo io e ka ahoana zany izy varodana ve ty izy sa mba hifanamboarina de zay aty amin'ny taninay de aminao mba ho anay fa niodina taminay mivady ny tany aman-danitra inony ty jesosy inony ty jesosy aika le trano naodina naorinay any amin'ny tanin'olona mipira ary navelany vita ara-dalàna mihitsy zao no nataonay jesosy a ainao atao manakisaka mihitra zao no tao anatin'ny saiko jesosy a za mihitsy fa tena ainao atao hoe jesosy hoe tsisy kitiana zany io trano io satria efa nandanina vola satria nytompony atao de ravainy atao de kse de arodana miparty rehetrrehetra zay misy ny tanin'le olona ny antsasaky le trano zay ve jesosy ny lamina zaho a jesosy mila fa na mbola ho akisaka le tany vitanao vita ny tananao zany jehovahandriamanitra hoa vitanao zany asa am'izay zay mivady sy mpanompon'andriamanitra tonga atao ao am'le trano de teny tamin'ireo zany nao zany de inona zany le atao tsy tsita izy so de samy manana an'le trano zany tsika de fa samy makany anjara falitana le izo izy de zay tianareo na harodanareo ny party na omenareo anay ohatra zany mety atao amin'ny trano zay ary amin'io izy tonga de olona mpahanompo samby tsy tia olona mivavaka lozaka zany raha fa miditra ao amin'le trano am'izay izy sanandro mivavaka jesosy akisao ty trano ty jesosy hainao atao izy amin'ny tsy azona hifampirarahana inona zany tsy hitao izy tsy hitao izy azo nareo izy tokony nandinika tsara voanina nanatedavy le olona tompony taloha izy de olona tompony hoe tsy hitanetso manakiny androany jesosy inona ny atao fa mivavaka tamin'ny finoana tsisy zava-makaka zay tsy hainao atao jehova zay mivavaka jehova nefa raha ny tantara ozy nareo nkasihan'andriamanitra atao fon'ny olona manodidina rehetrarehetra atao voamiary inona ozy nareo voamiary voavidinay hatramin'le tany teo ambadika indray voamena azo tokotany be omby tomobile zay tao amin'iny trano tsy nihitsy alleloia jehova ho a rehefa hetsika sy asa tsy mikoropaka tsika tsy mikoropaka maka fotoana fotsiny tsika inona ny atao andriamanitra inona ny tokony atao anatin'izao manomboka androandry aza atao miara anatin'ny sainao marina tena mampina tantarainy zany de mora tantarainy zany de mora fa ny ainan'izany tena efa mpivavaka zay a fa ny fona hoe tena ketraka hoe jehova ty ahoany ty inona ny atao am'ty ahoana ny hevitra fa nohatra tamin'zany rehefa ela ary tsy vetivety elaela am'zay ny olona manodina anao ty midinay aminareo koa ty tany lamilamy ho azy tao lamilamy ho azy hatramin'ny raha matompo jerikana tonga de nifaka azo taminay ny lamima ny resaka vome raha tokony ho zaraina ny trano arodana vomeny ny tombony tokotany teo aloha azonay ny tokotany teo ampita rehetrarehetra ho an'andriamanitra ny zany jehova rehefa miasa raha olombelona no miasa am'zany na olombelona mpailalana ny tenao zany toa hoe raha vao ny trano de anina mba tsisy romoromo tsika tsy tia romoromo fa ny andriamanitsika tonga de mandamo mary tonga de mahay mandamo hatramin'ny fony favarinao kitiany inona ny zavatra tsy hainy izy ny jehovahandriamanitra ny nofo rehetra aloha izy hiasa ny olatsika tsy avelatsika miasa izy fa fehezitsika izy fa za miteny anao androany ny zavatra rehetra hain'andriamanitra atao anao heritsika de vavaka zao aloha tapitra ny toriteny iny a niova monikantoko zao a efa tsy le akila toy andramokay zao antsony fa ity a soratako ty rado akiradio
aiza izy raha to aty radio iny inona rehefako amin'ny commentaire iny ny kantoko izy aminareo a no voakasika tamin'ny toloteny izy aminareo a no mazoto izara fahatsapana zay mazoto izara fahatsapana io ny kantoko afaka mianso nareo misy olona ray na roa na telo a de vampizara ny fahatsapantsika dia eno ira mahafinaritra be tsika aoriana zay torotentsika androany dia zao zay zavatra tsy hain'Andriamanitra dia hain'Andriamanitra tao halleloia zay zavatra tsy hain'Andriamanitra dia zay tsy hain'olona tao a dia hain'Andriamanitra tao andao atsika eno fizarana fahatsapana andao mpandrosotsika nanavavitsika iaina efa tafiditra ato izy amin'izao fotoana zao a izy mizara fahatsapana inona ary fahatsapana zarenao androany aina An Jesosy pasteur tamin'itosika rehetrarehetra dia mankasitraka pasteur manontolo-teny manodika zavatra voraiko andranam-pahelitiana dia ilay hoe ten'Andriamanitra mihitsy hoe zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra atao dia ilay ohatra kely ilay hoe tsika olombelona misy zavatra haintsika kely no zavatra tsy haintsika dia nefa ireo zavatra tsy haintsika be dia be ireo hain'Andriamanitra daholo dia tena faly be satria tsika miaraka amin'ilay Andriamanitra mahay zavatra rehetrarehetra dia tsy tokony hanahina amin'ny zavatra izay miseho dia aleloia voninahitra ho an'Andriamanitra. Mankasitraka pasteur. Aleloia mankasitraka aina misaotra indrindra tamin'ny fizarana fahatsapana andao ndray tsika piditra olona anankiray fandroany a aleloia misaotra ny aintsika misaotra betsaka mankasitraka indrindra tamin'ny fizarana fahatsapana mampahery anay foana mampahery ny ankizy rehetra ny fizarana fahatsapana avy aminareo andao indray rampandrosotsika ary a raha navavitsika mami inona indray ary ny fahatsapana voaray mamia tamin'ity androany ity zay indray ny connexion fa somary ratsiratsy maheno ve mami Tain'i Jesosy pasteur ieza efa maheno andao azy mankasitraka indrindra pasteur tamin'ny toloteny mpanampahaibezitra sy ny anamatoty ny fahatsapana izay voaraiky androany tamin'ny fitsorona ny zanak'Israely rehefa hitsaka ranon'ny Jordany dia rehefa nikasiky ny rano dia tonga rehefa nitsatotra ny rano mandeha mafy be satria izy ireo mitafy fahamasinana sorony mitafy lavalava be satria endriky ny fahamasinana dia jerena Jesosy mankasitraka pasteur tain'i Jesosy. Halleluia mankasitraka indrindra andranavavitsika mamita ao anatin'izay fizarana fahatsapana zay Andriamanitra manankiray fahasoavana ane hamary fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany ranabavy-kely mami ao indray arytsika mpandroso kely olona anankiray hafa indray Rahalatojo tahiny tompo Rahalatojo inona ray ary fahatsapana voarainao androany anao ny fitenenana Tain'i Jesosy tsika rehetra dia misoravesana amin'ny pasteur na amin'ny fitenenana tamin'ny toloteny tena nampahery na avy fanantenana be ny antony nakasika anany hoe ilay toetrany liona sy ny voromahery hoe kely kilao kely izy 5 kilao kely fa dia aforena raha ny kilao amin'ny biby dia sahany ny andaminy aforena amin'ny poany tena hoe betsaka raha misin'ilay kilo zany ny elefon sahany liona dia ilay toetrainy sy ilay finoany sy ilay pasany tena nakasika be anany dia tany hoe ozamarany anay Jehova zavatra tsy fantatra na amin'ny ara-panahy rehetra amin'ny tebily sy ny sisa fa ampiasan'Andriamanitra dia mahavita zavatra miaraka amin'Andriamanitra no anankiray tenin'Andriamanitra rehetra tena makasika velan'ny zavatra rehetra dia mino rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia hay daholo ny zavatra rehetra zavatra tena nakasika anahy dia mampandrindry halleluia androso no zavatra tsy possible miaraka amin'Andriamanitra dia lasa possible halleluia dia tain'i Jesosy taholy. Halleluia mankasitraka ny totsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana zay Andriamanitra manankiray fahasoavana ane hamaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana ianareo rehetra izay nizara fahatsapana teto tamin'ity androany ity tatsika no hira anankiray ataontsika ty hery ty kalokalon'ny fahiny kely androany fa mino fa ampahirantsika rehetrarehetra izany hira izany dia orinona ny terytytsika dia hivavaka miaraka amin'ny rahalahintsika Jonatana mino finaritra dao lery isika menakavy halleluia
Amen.
zay Jesosy. Mefinono zay Jesosy a. Mefinono zay ahafahanay mbola matoky anao hatrany. Mimena liavana ny finoan'ny olona n'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Mimena ny finoan'ny olona n'Andriamanitra satria be ny zavatra mamperikerika ny olona. Fa ny anao aza vela miaina. Ny Davida tsy niaina fa natoky an'Andriamanitra. Ninona dingana, ninona be an'ny fahavalo, ny niakatra ny niakatra. Fa mifatokiany Davida an'Andriamanitra tsy niaina. Voamey koa arakaraky ny eo anoloany ny anotokisany mafy an'Andriamanitra. Aza feranao ny azon'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainanao. Raha mijanona tsy mino intsony ny olona ianao mino foana. Raha mijanona tsy mino intsony ny olona, okanao mbola ino foana. Tahin'Andriamanitra ny antsika tsirairay avy. Tsy nisy niteny taminao mihitsy fa tsy resinao io olana io. Tsy nisy lalàna nivoaka fa tsy resinao io aretina io. Fa ny zavatra mitranga dia izao hoe mbola voatazona foana ny tenin'Andriamanitra milaza manao hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino. Ianao dia mila mino ianao. Ary zao foana ny teniko hoe ny atao hoe mino ngeravany dia mino zavatra efa tsy mampino intsony. Misy olona nefa nijanona tsy ino intsony. Fa ianao mitoiza mino. Fa le lehilahy anankiray ny tenina anao hoe na nisy varavarankely amin'ny lanitra aza ve Jehova dia izy zany. Nisy ihany nefa akagana. Fa zay tsy mino dia tsy nahita. Nahita fa tsy ninana. Ianao ve te hinana sady te ahita? Mino ianao. Alleluia. Saotra Jesosy. Tahirizany te izany mba tsy ho very, mba tsy ho voatsaingiko ny vorona-pihaza Jesosy. Fa tahio izany teny izany mba tena mo avy zato eny any am-pony tsirairay avy ho fiainana mandrakizay. Ho anao ny voninahitra hatramin'izay teo mandrakizay ihany. Betsaka ny tsy voalaza an'ireto olona ireto fa matoky kosa Jesosy fa na zay tsy nangatananay aza dia mihoatra lavitra an'io izany eny afaka ataonao eo amin'ny fiainanay. Ho anao ny voninahitra mandrakizay ihany. Halleluia. Amen. Ndao hivavaka ho an'ny firenentsika dia ampandrosotsika lalahintsika Jonatana hivavaka ho an'ny firenena. Tany tompo Jonatana anao ny fitenenana. Tain'i Jesosy pasteur dia miaraka hivavaka ho an'ny firenena aritsika. Jehova ray malala tsara ny indro. Mbola misaotra betsaka anao Jesosy ny amin'izany teninao izay mampahery anay izany indray Jesosy dia mamerina ato anatin'ny fisainanay indray Jesosy. Tena mbola mampatsiahy anay indray ianao Jesosy androany hoe izao ny Andriamanitra ny noforehetra moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko fa dia izany mihitsy ny Jesosy. Indraindray Jesosy ny fatikiny anao Jesosy ohatrany hoe feranay izany Jesosy ny fahaizanao ny fahalalanao Jesosy ohatrany hoe matahotra izay indraindray ny amin'ny fiainana ny amin'ny hoavy mesy ny zavatra miseho amin'ny fiainanay Jesosy. Androany ianao Jesosy tena mbola nitendra hoe hainao atao ny zavatra rehetra ary tsy voafetra fa ninona ady manodona anay na aretina izany na tsy fisiny izany na izay karazana zavatra eo amin'ny fiainana rehetra Jesosy dia hainao atao izany. Dia tena hoe androany Jesosy tena ampitombo finoana indray Jesosy tsy erikeriky izay raha milaza ny olona hoe tsy possible intsony raha mety miteny olona hoe izany zavatra any dia tsy miexista tsisy mahavita an'izany. Fa manomboka androany Jesosy dia tena hoe miova indray ny fisainanay Jesosy fa tena hoe mino izay minona zavatra manoloana anay dia fantatray fa ny Andriamanitra ivavahanay isan'andro andro manaly eto amin'izao groupe izay dia velona mahay ny zavatra rehetra tsy zavatra tsy hainy atao fa hainy atao ny zavatra rehetra. Izany ianao Jesosy a. Dia ankehitriny Jesosy dia mitondra mbavaka ny firenenay tsisy miafina aminao zava ny firenena Madagasikara izany Jesosy tena hoe ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny tsy fisina, ao anatin'ny be da zavatra mahazo an'izany firenena izany. Fa araka ny toriteny teo Jesosy dia hoe
hainao atao ny zavatra rehetra, hainao atao Jesosy manova an'izany firenena izany. Mety hoe ao anatin'ny fahantrana firenena amin'izao dia mety milaza ny olona tsy possible intsony ny atafita izany Madagasikara izany, tsy possible fa Jesosy malala hainao atao manova an'izany. Na ny fondreo malagasy Jesosy mety hoe mangatsika famopo-tsapo ny zavatra rehetra mangeza zany malagasy zany Jesosy, dia mbola hainao atao koa Jesosy manova an'ireo malagasy reo dia tena hoe ovao Jesosy. Ka sy io Jesosy ovovony Jesosy hiavaka izany firenena izany, tena hoe anavaka ianao Jesosy, tena aneo anerinao ianao. Tondram-bavaka koa Jesosy no an'olona mety hoe any amponja Jesosy, mety misy olona voendrikendrika, mety misy olona tena hoe tady hamono fohy Jesosy amin'ny fiainana Jesosy, dia tena hoe tsisy fanantenana intsony Jesosy fa amin'ny alalan'izao vavak'izao Jesosy, dia ataoko tsakafany indray koa Jesosy fa hainao atao Jesosy ny zavatra rehetra, dia amin'ny fanantenana andreo izay kivikivy ianao Jesosy, tena hoe ho asehonao Jesosy fa Andriamanitra mahagaga tokoa ianao Jesosy malala. Dia misaotra Jesosy ny amin'ny teninao fa tena hoe mahery zay Jesosy, faly zay Jesosy, mananao tombo sy mpamonjy tena beraina ny anaranao tombo, voninahitra dianao irery any. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny raharaha Jonathan tsika tao anatin'izay vavaka izay tapitra ny fandarantsika. Jesosy hamarifity anareo rehetra izay nandray anjara teto mitombotsika dia mitombo fa soavana hatrany. Tapitra fandarantsika. Fandarantsika tapitra fa mifirahanao amin'ny akiratreo dia mitoy foana mandeha andro aman'alina akiratreo.radio245.com. Dia raha mbola tsy tongany amin'ny rahalanitra Jesosy ka tahiny tompo venana soamantsara daolintsika dia raha pitso ilayntsika dia efa mihaona eto indray amin'ny 7 ora sasany. Tahiny tompo daholo aza dimy parapitso amin'ny 3 ora sasany eo amin'ny 4 eo dia misy ny takaiva mahafinaritra izay arahanareo amin'ny alalan'ny compte akikilonga dia manome fotoananareo ary rapitso. Anaovako velomanareo ty irity dia etsika matory zany izy zany hoe hainao atao Andriamanitra ny zavatra rehetra, hainao atao dia aza mieritreritra mihitsy ianao hoe mizatra tsy hain'Andriamanitra atao. Inona ny aretinao, inona ny olanao, hain'Andriamanitra atao zany. Tahiny tompo daholo tsika rehetra, io irina vao velomantsika rehetrarehetra androany meno finaritra daholo. I know what's around. I know tubo ninanuva nyanzira nunare nina faketini jus zautangiza. I know what's around. Andriamanitra no frehitra no isava mahagaga zay izy. Oh, alleluia. Andriamanitra mahagaga ianao, Andriamanitra mahatalanjo ny zavatra rehetra eo ambany fahefana. Then
cindrafa ainao ata ny mafirinako no navelaianako tonga minife ny feofitanako saingina mitera ny faefanao emitrakindrafa ainao ata Alleluia. Anao siovano ny falempiazana sy ny hely voninahitra sy ny famirapiratana raitra izay rehetra ny an-danitra sy andiana anao ny fanjakana Jehova ary anao ny fisandrana oloany anao ny rehetra anao